Aleloia! Dia mamerina ny fiarabana ao antsika rehetra izay manatrika an'izao fotoana atoandro tena amin'ny ora mitatao-vovonana izao isika rehetra izay eto amin'ny fiangonana dia arabaina manokana, isika izay any atokantrano ihany koa dia kopahan-tanana manokana ao amintsika rehetra neny fiadanan'ny tompo. Na efa teto ianao tamin'ny maraina na vao izao ianao vao tonga teto dia tsaroa fa efa teto Jesosy nanomboka tamin'ny enina maraina izy ny efa teto mbola eto izy amin'izao fotoana izao. Dia na dia efa teto ary Jesosy dia tadio hoe afaka manao zavatra vaovao anao foana izy. Mety niditra tamin'ny enina maraina ianao ohatra, hafa ny zavatra nataony anao. Hiditra ianao amin'izao atoandro izao mbola hanao zavatra tsara lavitra mihoatra noho izay efa nataony teo amin'ny fiainanao hatramin'izay Jesosy. Ny azo antoka dia izao hoe ataovy tena feno ny etaetanao eona aminy eto amin'ity toeran'ity androany. Sa tsy izany ve? Rehefa mangetaeta ny fonao eona amin'i Jesosy dia tonga izy. Tsy makany amin'ny fon'izay olona tsy mitady azy mihitsy izy, fa tena hoe raha mangetaeta ianao dia ho avy izy. Na ianao any atokantrano ary dia afaka hiditra eo amin'ny fiainanao Jesosy hampitombo ny etaeta ao anatin'ny fonao androany hoe za androany tsy hiala maina raha eona amin'i Jesosy, fa tena hoe hifankahita tava amin'ny androany tena ho eo amin'ny fanatrehany aho androany ho tsapako androany hoe Jesosy mihitsy ny eo akaikiko. Amen. Dia ndao ary tsika amin'izao fotoana izao hiaraka hitsangana omentsika an'izany Jesosy tompontsika izany ny voninahitra amin'ity atoandro ity ndao hivavaka isika apetrakintsika eo am-pelantanana izao fotoana manokana eonantsika amin'izao. Amboary ny fonao, omany ny fonao dia tenenao amin'i Jesosy androany hoe eona aminao eto amin'ity toeran'ity. Jesosy malala indreto indray zahay tafahoana eto an-kianjanao, tafahoana eto indray zahay. Eny fa na dia any atokantrano ary ny sasany aminay dia afaka nihoana mivantana aminao zahay, satria ianao ilay Andriamanitra manerana, afaka mameno eto amin'ity toeran'ity ianao, afaka mameno ny olona izay mangetaeta any atokantrano ianao dia hiaraka aminay foana ianao. Ianao ny tomponay Jesosy, tsy manana nizanizy zahay, tsy te hanompo tompo hafa zahay, fa tena hoe ianao mihitsy ny anakinanay amin'ny fonay, satria ianao efa tianay taloha. Ianao nefa nanolotra ny ainao famonjena anay dia androany zahay tena hoe hanompo anao tsy amin'ny fombafomba Jesosy fa tena hoe hanompo anao amin'ny fonay rehetra, tena ho mpanompo anetry tena eo anatrehanao mba hisandratanao sy ny voninahitrao. Eo am-pelantananao ny ametrahanay an'ity fotoana tapany hariva ity. Ombao zahay, ombao mihoatra noho izay efa nataonao hatramin'izay, ary tena hoe tsy tahaka nidiranay teto ny voanay eto androany, fa tena andray mihoatra lavitra avy aminao zay. Ho tsapanay eto ny fanatrehanao Andriamanitra. Fantatray fa eo amin'ny fanatrehanao dia misy ny fiadanana, dia ataovy miaina an'izany zay amin'ity androany ity. Fantatray fa eo amin'ny fanatrehanao dia misy ny fanasitranana. Omeo an'izay olona rehetra mila an'izany fanasitranana izany, fanasitrananao fa Andriamanitra mahery mahay ny zavatra rehetra ianao. Ombao izao fiangonana izao, ombao ny olona ny atokantrano, taio izay rehetra ataonay eto amin'ity toeran'ity, na ny fiderana izay asandratra ianao aza dia raiso izany, fa tena vokatry ny fonay. Ny teninao izay ho ambaranao aminay amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny mpanomponao dia tena hoe hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izany. Ny fanatitra izay ho ataonay rehefa avy eo Andriamanitra dia tena hoe raiso sahady izany, fa amin'ny fonay rehetra no hanoloranay ianao an'izany, satria fantatray fa mendrika omena ny tsara indrindra ianao dia ny tsara indrindra vaty aminay no omenay ianao amin'ity androany ity. Fa ny devoly rehetra kosa androany dia tsy manana anjara amin'izao fotoam-pivavahana izao na dia kely azy. Ny fanahy rehetra mety manakorotana, ny planin'ny satana rehetra tonga dia mandamoka amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy tanteraka eto, satria fa avaly efa resy ianao ry devoly tsy misy toerana ho anao eto na dia kely azy. Fa tsofina rano izao fotoana izao ho amin'ny fahombiazana, tsofina rano izao fotoana izao ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka, tsofina rano ny olona rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity toeran'ity hatsapan'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Raha misy ny dera Jesosy raha misy ny laza, raha misy ny aja dia ho anao rery any izany, satria efa anao izany hatramin'ny taloha indrindra, anao izany ankehitriny, ary mbola anao izany ho amin'ny ho avy dia averinay any aminao izany amin'ity androany ity. Izay rehetra kosa hiara hiteny hoe amen. Androany raha tonga eto ianao amin'izao atoandro izao dia tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina ny sakrifisy izay ataonao. Lera tena hoe ao anatin'ny lera tokony hisakafoananao izao
mety nafohy tena mihitsy ianao androany hoe za tsy sakafo androany fa tena hoe te iona amin'ilay Andriamanitra hitan'i Jesosy ny etaetanao. Amen. Ka zao izay rehetra ataontsika eto dia ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra, hitadiavantsika sitraka amin'Andriamanitra dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Hitarika antsika mitarika fiderana ao anatin'izay hira tiany hitondrana antsika hoe hira izay efa namangin'ny fanahy masina azy dia zao ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Raha miteny izy hoe anao fihetsika tahaka an'izao antsika dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany fa afaka niasa ao anatin'ny fideran'Andriamanitra ary tena miasa ao anatin'ny fideran'Andriamanitra dia ataovy izany. Ndaoka isika pite hafa tanana mafy be mitarika fiderana hitondra antsika amin'ny hira anankitelo izy ireo. Halleluja, halleluja. Raha hitehaka ihany tsika dia ndao hiteha-tanana mafy be ho voninahitr'Andriamanitra. Ataovy mafy be ihany mitehaka ao ho voninahitr'Andriamanitra ary arao horakoraka mafy be. Halleluja. Ny jera, ny haja, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny fiadanana kosa ho antsika sy ny ankohonantsika. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra ihany amin'ny anaran'i Jesosy tonga soamatsara eto amin'ity toerana ity hiara hiterintsika, hiara hanandratra, hiara hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy ho adinona ihany koa ny miarabantsika izay any tokantrano any matoky mihitsy ny afa tonga fotoana ohatr'izao io ianao fa mpihaino mahatoky. Dia noho izany atoky ianao amin'ny valim-bavaka ihany koa Jesosy. Amen. Amen. Andriamanitra dia mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Andriamanitra dia mila olona mpidera azy. Tany an-danitra tany dia manana anjara asa manokana mihitsy ireo anjely mideran'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Izay ny asa fanompony manomboka maraina parivon'ny andro izany ny asan'ireo anjely ireo. Dia rehefa nandeha ny fotoana tonga ny fiavonavonana satria te hitovy amin'Andriamanitra izy. Dia Andriamanitra moa tsy mitady olona tsy manetry tena zany. Dia tezitr'Andriamanitra nampidinina taty ambonin'ny tany ireo anjely ireo tsy nanana anjara asa fanompoana tany an-danitra intsony. Dia nalefa indray ny zanakalahy tokany namonjy antsika olombelona. Dia isika zao indray nataon'Andriamanitra hitera azy hanandratra azy hanome voninahitra azy. Ka noho izany raha tonga eto ianao androany asaiko amin'ny anaran'i Jesosy aza manao fombafomba na fahazarana fa ndao hosotomontsika eto amin'ity toerana ity ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana. Ianao angamba mety miteny hoe zao ny zavatra mety mandalo amin'ny fiainako, zao mety misy miseho amin'ny fiainako, za tsy salama, za manan'olana, za manana problème be. Tsy lehibe noho ny ranomasina mena io problème anao io. Tsy lehibe noho ny tambo io ny problème anao io. Fa izany mihitsy ny ary ny antsonay androany enao mihitsy tompoko ny andrasan'i Jesosy hidera azy. Fa rehefa hoderantsika fotsika ray manontolo Andriamanitra izy aniraka ny anjeliny tsiraray anao fagagana, anao zay zavatra tadiavinao rehetrarehetra. Dia afatanana mafy be fa mariny izany. Dia ndao aritsika hideran'Andriamanitra, ndao aritsika tompoko.
sa tsy zany ve mahafinaritra niderany tompo raha nandia ianao teo raha nidery ianao teo tsy nidera ho an'ny tenanao anao fa nideran'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra dia fitiavana sa tsy zany ve fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Efa nomeny antsika Jesosy le zanan'ilay tokana tonga hamonjy antsika. Nafoy izy tsy nanana afa-tsy Jesosy izy tao an-danitra tao kanefany dia nampidininy tetỳ ambonin'ny tany hamonjy antsika. Efa vitan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra, ny zavatra mety manahirana ny saintsika, ny zavatra mety hoe mampitaintainanao, ny zavatra mety hoe tsy hanananao fiadanana, efa vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany. Ka noho izany dia andao ho raisintsika Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, satria efa no amarinina maimaimponsika, no amarin'ny Jesosy tsika, dia andao ho raisintsika Jesosy ao anatin'ny fonao ray manontolo. Dia hoentina ianao amin'izao hira zao dia ataovy amin'ny fonao ray manontolo Jesosy fahamarinana ianao. Hatsaky
masina Jehova tompony maro tsy tokony atahotra tsontsika raha anatona ny fanatrehan'Andriamanitra satria efa no amarinina tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy tsika tsisy afaka manameloka anao tsony eo anatrehan'Andriamanitra mety hiteny angambany devoly hoe voamaly ary ianao no nanao an'izao vo eo ary ianao nefa ratsy toe-po dia noho izany aza mijanona eo amin'ny fanamelohan'ny devoly izany fa efa tonga Andriamanitra efa namarininy Jesosy ianao efa namarininy Jesosy ianao ninona zavatra mety mitsanga ninona zavatra miseho aza mipetraka amin'ny toerana nahalavonao fandaotsika hanamasina ny tenantsika ary aza miverina teo amin'ny toerana nahalavona ihany koa fandao hotazomontsika ny fahamasinana an'Andriamanitra satria ny olona masina ihany no afaka anehoan'Andriamanitra fa masina izy dia noho izany dia tazomy ihany ny fifataonao amin'ny anaran'Andriamanitra sotra Jesosy masina loatra ianao sotra tompo sotra Jesosy tsapana eto izany Jesosy ianao no mendrika ianao no mendrika ny fiderako manantonana miderazy mitsauka ianao no mendrika ny dera ianao ire
masina loatra ianao ndreto izay fiangonana miaraka amin'ny olo-masina rehetra ilaza androany hoe masina masina Jehova tompony maro eniko ny voninahitra ny tany rehetra kely indrindra eo anatrehanao zahay Andriamanitra kely indrindra ianao no masina ianao no lehibe ianao no Andriamanitray ka miankohaka eto anatrehanao zahay miondrika izahay miondrika eo anatrehan'ny fahalebiazanao tsy misy tahaka anao tsy misy lehibe mihoatra anao Andriamanitra tsy misy mahery mihoatra anao tsy misy mahavita ny vitanao fa ianao rery ihany ianao ilay sady fiandohana ianao ilay sady fiafarana ianao ilay izy hatr'izay ka homandrak'izay miondrika izahay satria mahatsapa loatra fa ianao rery ihany Andriamanitra no Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra tsy misy ny tahaka anao masina loatra ianao ary satria masina ianao dia tokony ho masina eo anatrehanao ihany koa izahay afaka ny ho masina eo anatrehanao mihitsy izahay satria efa nomenao anay Jesosy ilay zanakao izany no hijoroana eto androany izany no iankofanay eto androany Andriamanitra iaiky fa tena kely indrindra eo anatrehanao izahay masinianao tompo tsy misy tahaka anao masinianao masina miderany eo anao masinianao tompo tena masina loatra ianao tsisy tahaka anao fiderana nawa irani fiderana nawa sachitiku yana manatsunani fiajanana ilai manatna fiajananao manatsunani fiajanana ilai fomena sotra Andriamanitra fa afaka manantona ny fiandriananao tokoa zahay tamin'ity atoandro ity ho anao Jesosy nidera ho anao ny laza ho anao ny voninahitra mandrakizay Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nidera azy androany. Afaka niankohaka teo anatrehany ihany koa satria efa nomeny antsika Jesosy dia tsisy hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra zany fa afaka manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra isika izay efa natsangana ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Dia amin'izao fotoana izao tsika andao hiroso avy hatrany amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Hoentintsika voalohany amin'izany ny ampafolo-karena terintsika ety aloha ny rakim-pisaorana ny rakim-boady izay efa nomaninao hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra dia fausse-tanterao zany satria tianao Andriamanitra dia asehoy azy hoe ianao dia olona manatanteraka ny didiny mandrakariva. Amen. Dia ao anatin'izay ihany koa misy an'ilay valopy fanohanana ny hetsika lehibe izay ataontsika eo amin'ny Coliseum izay nozaraina tamintsika alahady maromaro lasa zay raha vonina efa afaka ny amerina izany valopy izany ianao dia afaka hoentinao ety anoloana izany afaka omenao anay ety aloha zany
miara-mandroso amin'ireo izay anatitra ny ampafolo-karena ianao. Afaka ihany koa nefa omenao any madamy lala tsy velany zany a valopy izany. Ao anatin'izay dia hanao hira fiderana reto mpidera ireto a. Dia ny fanatitra moa zany fanatitra mahazatra izay fanaontsika dia tatazana eny an-toerana ihany. Afaka mandroso ary isika, afaka midera ianareo. Napanatenaine tenitulandray nyamzany mila jatoky izay lazaine rabeto mianakavyo miandry vavade lelay mahery sanandro izao tonga miantiade zavany misy mikika hoe andeo aise tiainy hoe ny fanaiko anefanandre ny maso mijery milaza fa tampitalakale tsy fantany fa ny Andriamanitro aneke zabe Nijanize Hanao Lala nijanize Nitanan niluampiapi Nizanan simansitafi Hanao lala na masine Lepamakiran masine Kawarina kofarao sini furungune manao ze azno atao mampiorora kodino tongone vavambe isanandro sy zanatsy pike izaony ny Andriamanitra avonjatsike
anaran'i Jesosy mihitsy no ampiampitanao androany, amen. Dia anao lalana masina eo amin'ny fiainanao ihany koa izy amin'ny alalan'ny fanatitra izay nataonao androany. Ndao ary tsika hiaraka hitsangana hanolotra an'izany fanatitra nataontsika teo izany ho an'i Jesosy hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mankasitraka anao zahay fa mbola afaka nanomeo anao tamin'ity atoandro ity. Raisy izay rehetra natolotry ny fiangonana androany, raisy ho anao zany fa vokatry ny fonay. Ianao Andriamanitra no tomponay dia omenay anao ny tsara indrindra. Raisy zany ary tsy ny volanay ihany tompo no atolotra anao fa ny tenanay rehetra manontolo mihitsy. Tena ho fanatitra velona ankasitrahana eo anatrehanao. Raisy ho avokoa izay tsirairay avy ary azavela hisy ho very fa tena hoe arovy ao ambany elatra ao mandrakariva izahay. Ny ara-bolanay tompo dia akinay feny eo am-pelantananao. Anokatra varavarana ho anay ianao, anokatra ny lanitra mihitsy ianao an'izao fiangonana nanomeo anao zao, nanomeo an'ny asanao, nanomeo an'ny fanjakanao tsy ataonao tsinitsiny zany. Misaotra betsaka anao zahay Andriamanitra. Aleluia. Amen. Rehefa eo am-pitsanganana ihany ianao dia andao tonga dia anao hira anankiray isika hitsenantsika ny tenin'Andriamanitra. Satria androany Andriamanitra dia hiteny aminao. Amen. Ianao io zany. Ianao io zany. Ianao izay any tokantrano ihany koa zany, afaka niteny aminao Andriamanitra androany, sakafo ny fonao dia avelao mihitsy ny fanahy masina iopere ao anatinao hanamboatra ny fonao, ahatonga ny fonao tena handray an'izay tenin'Andriamanitra hoentin'ny pasteur Armand. Izy no pasteur nampiasain'Andriamanitra be amin'ity androany ity. Dia ndaontsika anao hira avy hatrany dia ao aorianany hira dia androso ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia.
dia manonona ny fiadananao atsika rehetra tompoko ary mananatra ny firapahana rehetra ihany koa na itsika hita fiangonana na izay manaraka izao fampianarana izao. Amen. Androany Andriamanitra anao zavatra e. Oh la balaskavita meso. Oh, anao zavatra Andriamanitra. Ires kolomas. Boles. Ontorkos. Tsy mitondra retina. Mody anao. Ny tokantrano korotana androany. Sitrana. Ola sambas de merkas. Ivavakitsika. O sotranao. Midera sy makalaza mame voninahitra anao. Eto anao tompo. Misaotra. Misoba misaotra. Satria androany anao. Dia hitendray androany. Izao mpanomponao. Dia miaraka aminao ary ianao naniraka. Ianao fanamasina no mampiteny aho. Le avy aminao ny tanteraka azy voalaza. Azy voalaza anao eto tompo. Avy amin'ny alalako mpanomponao dia marinina bola skatamaravaga. Oh, sotro fanamasina. Dabeso, teraina, kalazaina le manatrika. Ianao tompo le manatrika. Ianao manatrika teraina, kalazaina menanao finaritra. Ianao le tsy miova. Oh, manandratra anao izahay, mame finaritra. Mame finaritra anao, Jesosy, menanao finaritra. Menanao finaritra fanamasina. Oh, voatanao mpanomponao mi. Ianao mampiteny fanamasina. Ianao ihany koa nitondra ny tenao mponitsirey aby. Ao anatin'ny teny, dia tena voavolo mihitsy. Tena mamboly ao mponitsirey aby ny teninao. Isy vokatra lehibe zany. Saotra ny fihetsehanao eto fanamasina. Saotra ny hetsika ataonao eto tompo. Satria ny fanetrehanao dia tena manehoanao ny voninahitra ao. Menanao ny voninahitra Andriamanitra raiky. Menanao ny voninahitra Jesosy. Menanao ny voninahitra fanamasina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Eo am-pitsanganantsika nandray ny afatra voalohany vita ny tenin'Andriamanitra dia mazao ny toeranao. Epistely fahatelo nosoratan'i Jaona andininy faro. Teny izay ho hamarin'ny tompo androany io. Oh laskarava. Teny izay ho hamarin'ny tompo androany io. Izay manao amenina mafy. Tena andray ianao. Ho marina io teny io androany. Epistely fahatelo nosoratan'i Jaona andininy faro amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, mangrataka aho mba ho ambinina ho salama amin'ny zavatra rehetra. Ho salama amin'ny zavatra rehetra anehanao. Taka an'izay hanambinana ny fanahinao. Tenena sady amin'ny tenanao hoe salama amin'ny zavatra rehetra. Avereno. Oh, avereno. Abela esconda. Avereno. Oh la scarababa. Avereno. Oh la balesca. Avereno. Ianao izay manaraka ihany koa dia avereno. Izay sady dia efa misy sitrana. Piatraha ianao. Dia ny tia-fao an'Andriamanitra. Oh, piatraha samy maso ny toerana. Tao anatin'izay teny izay sady dia efa misy mandray fanasitanana. Amen. Oh, laska. Amen. Salama ny vatanao androany. Salama koa ny tokantranonao androany. Zay rehetra mararara vatany androany. Sitrany Jesosy. Oh la bala skara bababa. Amen. Oh la skara. Tira esconda le belas. Zay mararo ny tokantranony androany. Sitrana ihany koa. Amen. Marina io tenin'Andriamanitra io androany. Ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Arak'izay ny teneninao dia ho hamarinina androany. Ho hamarinina androany. Izy izay hanamarina ny tompony teniny izay. Oh, teka ho antompontsika baleskara dale balestambargada balesmabababa. Amen. Amen. Tao anatin'ny tenenanao sady an'ilay hoe ho salama androany dia efa nisy sitrana teto. Ianao le tany nanaraka le tokantrano akika ny tenenao tamin'ny fonao rehetra izany. Sitrana ianao.
teka ho an'ilay mpanasitana sadytsika eto ilay mpanasitana eto izy anasitana anao izy ilay tsy miofa raha nanasitana izy malo manasitana izy zao nanasitana izy amin'ny maraina manasitana izy zao raha sitana ny akamaroan'ny olona tamin'ny aretina sitana ihany koa nytokantranonao las karabalas misaotra tompo amen ny antony inoko zato isan-jato fa za dia mino fo ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao ny mifanohatra ny salama dia ny marary manaitaina misy farariana misy marary ny tokantrano androany firahoamarin'ny tompo satria na ny antony andao ny jerentsika ny ten'andriamanitra ao lika toko faefatra lika toko faefatra andiny ny faraka amin'ny roapolo dia ho le ten'andriamanitra aminaran'i jesosy ary ty tazony tsara ty teny ty lika toko faefatra andininy amin'ny faraka amin'ny roapolo ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao taka an'izay hanambinana ny fanahinao ihany dia ozy ny tompo aminao satria teniny le teo dia andiny ny faraka amin'ny roapolo dia ho jesosy aminao androany nefa tanteraka eto anatryanao zany soratra zany ry fiangonana RHEFI Androndrakely mahery ianao anatin'ny tokantrano antso la sary de scandale falasana matsapa fa misy hery zany misy herin'ny tompaka eto matsapa an'izany amin'ny fotoana izao balas toroteny tany lasolo androany ny sepitra nandritra ny herinandro zao maraina zao alas tairaina ny tompo tsy miova amen nisy narary lamosina be tao androany sy tany tompo zao androany teo alasolo zao maraina zao nisy fanina be tao androany ny tompo nanasitana azy tsy badenina tsony tsy miova lay tompo fa eto izy androany dia tanteraka aminao zary ny fiangonana androany nefa tanteraka aminao fanasitana anao ny tompo ho salama ny zavatra rehetra ny hainao aza mieritreritra anao fa ianao taizana aretina tenena amin'ny tenanao za tsy taizana aretina tenena ihany fa taizainy jesosy amin'ny fahasalamana labalaskadamas raha vao tazizay ny aretina foana ny na io aretina mitaiza dia miala eto dia mbola mitsena tsy any le mitaiza tsy mitsena anao io fa jesosy zay resinao androany ny fanasitranana satria mamindra famina dia izy ny taizanao tena informe ianao na miditra ianao na mivoaka ianao na atsaha ianao na tanàna ianao na ny ampianarana ianao na ny tokantrano ianao naizanaiza misy ianao tazay ny fahasalamany jesosy enina izy mitaizanao androany amen androany nefa tanteraka eto anatrehanareo zany ny fiangonana mahery n'Androndrakely lay fiangonana vidinin-drany jesosy ianao zany atokantrano ihany koa ianao amin'izao fotoana izao zay manaraka zao fivoriana izao mandray ty tenin'andriamanitra ty ihany koa ianao dia mandeha fa SMS ianao io fa sitana ihany koa ianao laskarabaadalas ho salama amin'ny zavatra hita ianao ho salama amin'ny zavatra hita ianao ara-batana ara-tokantrano amen
ho jerentsika manokana momba ny tompo a momba ny tompo manokana mihitsy jerentsika lay miteny hoe androany ny efa tanteraka eto anaty ianareo zany soratra zany ho jerentsika manokana izy ilay mpanasita izy ilay tsy miova fa raha fa mijery an'ireo ten'Andriamanitra vitsivitsy ireo fotsiny tsika dia raiso a dia raiso zao a ilay mpamonjy antsika ilay Jesosy mpanasitana antsika dia izy aloha ilay mpamindra fo tsy misy fanasitanana tsy misy fahatongavantsika any amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy mandalo ny famindrapon'Andriamanitra tsika izy ilay mpamindra fo ozy Bartimeo jamba marika toko 10 andininy fa tsy tomby 7 ry Jesosy zanaky Davida mandra fo amiko satria fantatra Bartimeo fa Jesosy lay mpamonjy ka mialohan'ny andraisany fanasitanana mahagaga dia nangataka ny famindrapo izy Jesosy le namindra fo tsy niteny tamin'ny Bartimeo izy hoe tsy hamindra fo aminao aho fa izy dia be famindrapo zany le Jesosy namonjy antsika mirere antsika fa mpamindra fo raha mpamindra fo tamintsika izy engany ny fiangonana maherina Androndrakely ho mpamindra fo koa nareo zay manaraka zao fandarana izay raha tsy mamindra fo amin'ny hafa itsika tsy hamindra fo amintsika koa ny tompo amen rehefa mamindra fo izy dia izy ilay mpamela heloka izy maninona hoe izy ilay mpamela heloka izay mamela ny heloko rehetra rehefa namindra fo tamintsika izy dia namela ny helokontsika izy ary rehefa mamela ny helokontsika izy ka tena vonina mibebaka ianao aza miverina izay namelany ianao fa ny fotana rehetra dia efa navelany Jesosy hitehaka ho an'ilay mpamela ny helokontsika rehetra itsika ilay mpamonjy antsika ary rehefa namela ny helokontsika rehetra izy dia izy ihany koa ilay manasitana ny rehetratsika rehetra araka nambara tamin'ny herina ary ambara amintsika hatramin'izay aza misalasala mihitsy ianao androany mandray ilay fanasitanana rehetra rehetra amen indraindray tsika dia tena matoky sy mino ny famindrapo rehetra ny famelan-keloka rehetra fa ny fanasitanana ao ny devoly ao le fahavalin'Andriamanitra mahita hirika amelezana nofonotsika foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany androany ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy hita hirika eto alohan'ny Satana mahazo manaisitra ny finoan'ny olona izay tonga eto fa Jesosy ny anasitana azy amin'ny aretiny karazany mihitsy androany karazana aretina hosotaniny Jesosy androany ho anareo any manaraka ny fandarana koa tsy miova izy ilay mpanasitana ny aretina rehetra mpamindra fo mpamela ny heloka rehetra manasitana ny aretina rehetra dia raina ny tompo amen izy ihany koa lay mpanafaka korany zanaka no afaka anareo ho afaka tokoa tsy mpanafakafaka izy fa tena manafaka zany le tompo manatrika eto zany le manatrika eto zany le mahatonga nyity fitopovoliany ity mahatonga ny olona rehetrarehetra amin'ny teny manao hoe tsy taka ny idiranao eo voanao zany le manatrika atsika eto zany izy raha vao anatintsika ny finoana tsy ho afaka zany rangara mivoaka eto olona afaka ianao ary hitsinjaka eo toerana eo ianao efa olona afaka ianao amen sa tsy amen zany ve nitehaka ho an'ilay mpanafaka raha ho ana zany mbola tsy ampy mihitsy raha ho an'ny olona tovy mafy azy ho anatin'izany tehaka zany dia efa manomboka midina ny fanasitanana midina ny afiny fanasitanana midina ny afiny la bala skara idala bala skara amen alleluia izy ilay mpamonjy izy amono tsy malala fa Jesosy ilay mpamonjy fa mpamonjy niteraka atsika anio zy ny tenin'Andriamanitra tao amintsika sekoly Alahady dia tsy izy zany fa Kristy tompo izy ilay mpamonjy atsika amin'ny lafiny rehetrarehetra Salamy 1:7 mpamonjy morazo indrindra indraindray ny olona andeha mibavonjy vola zao ny andro tena sarotra ko izy namonjy anao mibavonjy raika apoka zay araha tsy manana fa tsy raika apoka
jesosy mpamonjy morazy indrindra sady mamonjy ny fanahytsika mamonjy ny fahoriana tsy tokony hiderazy ve ianao meo azy ny voninahitra meo azy ny voninahitra ilay mpamonjy morazy indrindra ba amen izy ihany keo le passeport ahafahantsika miditra any any lanitra any an-danitra za andeha amboatra fitoerana ho anareo dia mbola avy ndraiky andray anareo anako ka nisy toerako nisy anareo janona toko faha-efatra amby folo andiny fahaenina mazava tsara ny ten'Andriamanitra ahoana ozy ny ten'Andriamanitra izao lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ilay afa-tsy amin'ny lalako ianao zay efa manana an' Jesosy aza votsitra amin'ny passeportnao misy ny sasany passeport efa tsy hitantsony nakaiza le passeport tao misy ny sasany efa rovitra misy ny sasany efa antanina nisy zovomaty tonga tao amiko tao tany an-trano taiza hoany nahitanareo ny tranonay tsy tohiziko tsony ay mandray anareo fa iza ho anareo zinga vavaka lasory ay fa firy anareo groupe 5 ary ohatrany tsy hitako foana nareo ohatrany natoritory zay koa dia misy matory eto atsangany ny tanàn'izay matory nidinaingana le izy matory ary am-panahy manana olana be le zanany dia olana ara-tokantrano dia za moa mpamindra foany tompo dia izay tsy maintsy mamindra fo nambarako tamin'ny telo hoe virena ny passeport efa rotika be fanao voaizin'ny tompo ny passeport osaky ny raha pitsa mifavaha amin'izay nambarako amin'ny daholo momba ny rehetrarehetra amin'le zanany mbola tanora be nefa mahita olana ara-tokantrano tsy mbola tafiditra ny tena tokantrano fa eniny manandranandrana tokantrano fa zany iny fa sitran'ny tompony tokantrano sitran'ny tompony ho avindretrany amin'ny fanambadiana ny passeport zany efa ela efa tsy hitantsony jereko osaky ny tena maloto ny passeport ndreto anetretro satria efa navalina fa rehefa nisy ny olana zay fa hoe aiza le passeport tao zay vo nentina le passeport fa tena mila duplicata sa mila photocopie sa mila soloana avoaizy ny passeportnao tazony ny passeportnao fa sady azonao ny fitahina ianao hiditra ny lanitra la balas abarikadale falistambarikadale amen halleloia tateraketo androany ny tenin'ny tompo ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao takan'izay anambinana ny fanahinao ihany ireo momba ny Jesosy ireo ny identitény ireo momba azy mbola be dia be momba azy fa nareo satona ny fotsindreo ary no miteny aminao androany manatriketo iza ny odimaina eto tenena amin'ny tenanao za ndray dia tsy modimaina sady mirehare anao mirehare mihitsy anao amin'ny tena zany tsy misy modimaina eto amen miala maina zao dia leo mba mifaladia tongotra io Andriamanitra fiadanana anoto faingana satana mba mifaladia tongotra mba manaovako nareo le any mijery any Andriamanitra fiadanana anoto faingana satana mba mifaladia tongotra na firy ny pointuranao vo hitsaka io amen amen nisy mpanompon'Andriamanitra zay ny teny tany any Jeremia toko fa-7 dia asa andiny fa 3 izy zay andiny fa 4 angamba izy zay sokafo pelo hoe re teknisianina malala koa dia tsy izay ara le izy Jeremia toko fa-7 andiny fa 4 iteka ho antotsika alleloia sorgatala sora mes tsy mitondra baiboly ianao fa jereny ny écran miara mamaky nio amin'ny anaran'i Jesosy na ny lavitra be arera tsy mifampiresaka rery
tsy mifampiresaka raha vao tsy mifatoka ianao tsisy zavatra resinao androany fa eto ilay mpanafaka anao eto ilay mpamonjy anao jesosy miasa ao anatin'ny teniny miasa n'izao fotoamona rehetra zao amen miaraka mamaky an'io tsika ka tsy nataonao hoe jehova stranty pahoaniza le izy aza mijerynao akaikinao fatavoanao amen manisa telo dia miara-mamaky tsika isa roa telo amin'ny anaran'i jesosy jehova o stranao dia olo sitrana vonjeo dia vovonjy fa ianao fidirako amen jehova o stranao dia ho sitrana tsy niteny izy hoe jehova o raha sitraka dia stranao fa ozy izy hoe jehova o satria ianao mpanasitrana jesosy ao ianao mpanasitrana jesosy ao stranao tonga dia sitrana vonjeo aho tonga dia vovonjy aho afao aho tonga dia afaka io moa tsy manohy io fa zana sinarao manoely alleloia jehova o stranao dia ho sitrana vonjeo aho dia vovonjy afao aho dia ho afaka taio aho dia voata arofy aho dia voara aiza ny fononao aiza ny fononao fa zany le tompontsika zay manatrika eto tsy miova raha nanasitrana atao alasory izy zao maraina izao manasitrana anao manasitrana ny tokantranonao io sitrana io andro any sargaskarladi ianao anam-piadanana amin'izay ianao io dia afa mahafoan'Andriamanitra laraskarbababa teraina ny tompo amen tokantrano marary aitsika ve ny tokantrano marary satiana amin'ny fotsiny Korintiana voalohany toko 4:7 zay ve le ao sotra Jesosy Korintiana voalohany toko 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy inona le ato fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana ny tokantrano tompoko rehefa marary dia tsisy fiadananao tsisy fiadanana zany nandrefesana ny tokantrano marary raha samy mpino ianareo mivady la mpino vavy mpino fa nolotena ho an'i Jesosy dia indraindray misy fifandirana kely ao kanefa izao aza vela tratra masandro miletika fahatezerandra lehilahy na fahatezerandra vehivavy fa raha ohatra mbola mitohy tsy vita ny fampiresahana mihitsy ny fandaminana mahina fa devolony ao mila fanasitrana an'izany androany mila fanasitrana an'izany amen mila fanasitrana fa tsy vita ny fampiresahana dia mila fanasitrana an'izany indraindray ny mpivady samy eo amin'ny tompo ao sira mampiady loka tsira nandray zao tena atao za fa fantatra ve aza tao ndany avy diano loka ozy raha lehilahy tsy dia fananiny iny ry lalahy nga tsy vita fampiresahana hoe tapohana rano dia fa ho an'ny tompo alleluia indraindray misy zavatra kely fotsiny loka tsy hitovizana lehilahy tsy tia voatavo
inona ny lokaniny ao voatavo la dia dia mody nitsotsotra ary ambadika ary nga ianao tsy hinana voky a voky mifatazerana lamina ve za satsy milamina fahalamino aingana vitan'ny sosiety izy rehefa tsy vita amin'ny fifandaminana misy raha ao zay misy raha latera devolony ao na hitahedika ny devoly misy a mpivady miombona amin'ny atandro fa amin'ny alina maninona miady fa nisy izy zany mijorono ny ray aman-drenitsika mitsory fahafimbelana zany papadolo fa hoe misy mpino fa samy mpino izy mivady fa mbola miady be mihitsy eo mpinanana sakafo ambony latabatra seria mihinan-kanina daholo faly tsara fa raha vo manomboka miditra ao anatin'ny fandriana zavatra kely tonga dia mampiady ary iny ady iny tsy mitsahatra raha tsy maraina tratra miposaka masoandro nefa mpino miombona amin'ny atandro fa miady amin'ny alina ka rehefa tsy mahita torimaso inona ny tovizana amin'ny mpanan-karena ozy le tentsika malagasy aiaiaiaiaiaiaia androany hositrana ny tokantranonao atory tsara ianao dia fo azon'ny tompo amin'ny efatra anao hivavaka itera azy amen amen indraindray koa nefa le tokantrano tena tokantrano mbola misy ozo be korotana misy ozona tena avany amin'ny fototra ilay fianakaviana mihitsy mbola misy fanahy mitondra fikotranona amin'ny tokantrano fanampandrava tokantrano raha fa fanampandrava tokantrano mbola tsy afaka mbola tsy tapaka ny ozona mbola tsy afaka izany a korotana foana le tokantrano ny fanafodin'io raha ianao mivoakasika izay a any mpijerena n'ity fandaran'ity manolo tena any jesosy ihany zava-dehibe aloha voalohany indrindra fa jesosy ilay mpanafaka raha ohatra zany tsika reto ka mbola izay foana le tokantranontsika tokony mieritreritra tsika tompoko fa lay Andriamanitra zay tompontsika rehefa tena miaraka amintsika ao amintsika foana mifanetrehany tsy maintsy miseho voninahitra Andriamanitra amin'ny tokantranonay fa mieritrereta hoe inona mbola mahatonga azy tsy afaka na ny lamina tao aloha tao dia miverina indray izy misy antony daholo zany dia noho izany androany raha fa voaroko zany kanefa miverina tamin'izay indray le tokantranonao nisy tsy fehmbenana tao mety tsy nakato ny tenin'Andriamanitra ianao mety tsy fehmifanolohana-tena ianao tsy nalolo tena tsara ianao tsy nalolotra ny tokantranonao tsy tondra-mambavaka amin'ny vadinao sy ny zanakao na le ozona mihitsy mbola tsy tapaka ka amin'ny fotoanandro rehefa tsy bevavaka ianao dia mbola izy fa mamely any misy a ny lehilahy na ny vehivavy mbola tsy voavonjy indray amindreo fa ianao zay voavonjy raha vehivavy ianao tonga eto ka efa nandray famonjena nanaiky ny Jesosy tompo mpamonjy ny tenanao manokana ianao efa nanompo ny tompo ianao tsotra aza miala amin'ny tompo ianao aloha fa tazomy foana ny tenin'Andriamanitra manao hoe mino any Jesosy tompo tazomy raha lasana baka Andriamanitra tsy mandainga marina foana Andriamanitra manana fotoana ny Andriamanitra ry ranabavy rehetra manatrika eto raha miseho aminao zany hoe ny vadinao lehilahy mbola tsy nandray famonjena ary raha misy koa hoe lehilahy nandray famonjena fa ny vadinao mbola tsy nandray famonjena tsotra ny tenin'ny tompo rehefa ninao ny Jesosy ianao dia mitoera tsara ry tazomy iteny io fa tsy maintsy ho hamarin'Andriamanitra io manana faharetana anao zy ny tenin'Andriamanitra tanenkeo angambo zany zany ve le tenin'Andriamanitra akeo miandry an'Andriamanitra amen fa manana fotoana ny Andriamanitra dia amboatsara ihany koa ny toetrantsika fa indraindray koa le toetrantsika tsaran'le vaditsika tsika
hoe io koa hatramin'ny vavahana ohatrany avinavina hatramin'ny zay so izy mivavahana io a taloha izy mbola tsy mivavaka nanasany lambako ihany fa rehefa mivavaka izy a navelany eo ny lambako isaky miteny izy mbola vavaka ary lasa nketikety izy zara engane ka tsy hosantsony ianao raha vao manetry tenytsika asandratr'andriamanitra androany aza menatro zany fa andriamanitra manarika atsika eto ilay anasitana anao amin'ny zavatra rehetra amen amen tena mijoro tsara raha lasana bavy ilay mbola tsy voavonjy mivady anao raha efa voavonjy nareo mivady fa ny zanako miteraka problème tena miray sainy nareo mivady tsy miala amin'ny tompo fa rehefa miray sainy nareo mivady tsy miala amin'ny tompo tanteraka foana ny tenin'andriamanitra hoe hovonjenireo zanako ao reo amen itso vavimbelona aminao a eno tsara ity fijona vavimbelona ity ary tiako raha ao ty olona hijoroako vavimbelona eto ty satria pino eto Androndrakely izy pino voaingana eto Androndrakely a raha fa midrava amin'ny fotoana na ohatra ianao aoko dia rehefa ianao le ao a ka mijoro vavimbelona fa tsy fantatro mantsy izy raha mivory amin'izao na amin'ny Fotoam-bavaka fa raha ao ianao iankafiko ianao rehefa vita amin'ny fotoana alohan'ny amaranana mba akito ianao raha ao hijoro vavimbelona izao pijona vavimbelona ataoko aminao voninahitra teo an-tompo metsika azy aloha mitehaka metsika azy ny voninahitra misy andraty ianao ry ilay mandrakizay sy mandrakizay ianao ilay mpamonjy ianao ilay mpanafaka ianao ilay mpanasitrana Jesosy minanao ny voninahitra amen nisy a mpino tato amintsika Androndrakely izy vao nandray famonjena tamin'iny taona iny dia nanaovan'ny tompo fahagagana mo izy dia izy indray a no nitaona ilay ranabavy izay teo kaikin'ny tranony nanana problème tsika tokony manana vision ary mino fa efa mpanompon'Andriamanitra atsika izany fa ny vision anay analasora manomboka ity volana me ray manontolo ity pino ray mahataona mpanota ray mahataona mpanota roa azafady dia niteneniko moa androany hoe ianao rahalahy matsen'ilay mpitendry gitara mahataona vehivavy anankiroa anao dia saroty ny vehivadinao io dia nanontaniako le vadiny saroty ny vehanao an'izay tsy saroty ho an'ny tompo le izy fa tsy lasa mpinamana fa ho an'ny tompo ary saorana an'Andriamanitra n'io le mpino eto aminareo izy moa voaingana amin'ny pino fa dia nijoro vavimbelona izy satria hita n'le fiainan'ilay ranabavy io dia izy indray nijoro vavimbelona tamin'ilay manana olana io manana olana tokantrano be ilay vehivavy inona ny olana raha tokantrano mahazo azy niala tamin'ny vadiny nangalariny olona amin'ny vadiny akay reto misy mpangalabady a misy mpangalatromby misy mpangalabady misy mpangalabola eny anay alasora tsisy mpangalatra akotsony ay reto misy mpangalabady a zay marina lazaika nangalariny vehivavy mivadika deo zako le ary mibatainy koa zany zalafa tsy mbo niaro tena izy moa sanjy-pino nangalarina dia ho zako ny tamin'ny efa firy volan'izay efa ela pasteur efa ela tena efa ela izy ny lasanozy ary ny tena mampala ela ozy a tsy manome volana telo mianaka izy telo ny zanany efa mianaka pasteur zao mijery aho ohatra n'izao jery amin'ny pasteur mahika zaho mbola tsy nahitanao anetretro fa dia io aloha ny hitako maizy a tsy izao ny abeako fa mijaly izay pasteur mijaly tsy mamanky anay tsy novadika lasan'ilay vehivavy any nanaraka miteny an'izany izy dia ohatra ny tonga dia mahazo zay mihitsy ahako zay aho raha vao miteny aniko ilay olona dia mangoraka malahela Jesosy eno ato izy ia dia ny tantara izy
tena mijaly zay pastera kosa zao ara hoa raha manaky ny jesosy ho tomponao sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao a dia voalohany aloha mihin'andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay ho amarin'andriamanitra ianao ary ho finjen'andriamanitra ianao finjen'andriamanitra mivady ianao dia nyteneniko tamin'ny daholo momba an' Jesosy dia rehefa aveo nampanolo tena azy aho an' Jesosy voray volana mahery zay atalata tonga teto izy ray volana mahery na ray volana sy tapany nanolo tena ho an' Jesosy izy ndrotsaka ny ranomasina fa nanolo tena ho an' Jesosy dia mivavaka ho azy a dia nanontaniako daholo manahoana ny tetetrany ao anatin'ny fianakavianareo momba n'izany hoe tokantrano izany misy misaraka ve niteneniny tao daholo fa misy ny saram-panambadiana be dia be ozona ho azy amin'ny masonao ozona tena nytantarainy tao dia nasiko nanolo tena ho an' Jesosy izy nanaiky an' Jesosy ho tompo-pamonjy ny tena manokana dia mivavaka ho azy a mivavaka ho azy dia rehefa mivavaka ho azy a nanao vavaka fanafahana dia natolotry ny tompo izy dia zao ny zavatra nandresy lahatra nampiteneniny tompo a hoe ry madamy tsy teneniko ny anarana androandry dia hodiny vadinao amen nefa fiaosony Andriamanitra nampiteneninao an'iny azotra tonga ny atalata niny ndraisiko tetondray izy manao hoana madamy tsy lazaiko ny anarana manao hoana zao inona ny vaovao pastera nody tamin'iny atalata arivo iny nge le vadika amen amen dia ao ve izy hoa ie tamin'iny talata lele azay mipastera iny izy mbola vaovao tamin'le talata lazay mipastera iny dia tonga tao e nefa tsy tonga tao hatramin'izay dia naninona ao tonga tao dia ahoana tsy miverina tsony mipetraka ao dia efa mipetraka ao dia naninona tsy miverina tsony dia rehefa tsy miverina tsony dia ahoana ozy le tany indray miverina ny tonga taonay avereny mivadika mamo ola sara baras izy indray ny tonga tao dia rehefa tonga tao izy dia ahoana hoe avereny vadiko dia ahoana moa izy ianao vadinao ahoana dia natsony avany ambony avany avenao ty fa misy nitady anao io efa fatany izany fa io le pa fanongo indray re tsy mpivady rehetra tsongotsongo mahafinaritra zany oa saradaleska dia ahoana ozy mivadinao vao nijery azy ozy mivadika dia tonga dia tratrany tsy tia mainty ndenao mandehana oh la skara bele de la skara tamaridada le faliskandala tsy Jesosy manao tsy tia mainty fa Jesosy mpanasitrana Jesosy mpanafaka Jesosy mpamonjy Jesosy mameno zavatra rehetra zay ilainao oh hameo azy ny voninahitra bale solda Jesosy misandrata ianao misandrata bala sonda kalismayandale halleluja amen dia hoana ozy le vehivavy rehefa niteny an'izay izy dia ozy le vehivavy hoe bevoka anao a dia ozy le dia hoana ozy le vadinao tsy bevokako izany fa mandeha mandehana atram'izay tany sady nitsika ny vola nitsika ny fitiavana ty Jesosy tsika ty eto ty manasitrana ary rehefa Jesosy manasitrana dia sitrana ianao tsy miverina tsony le aretina miona foana zay isaky ny
talata fa tamin'ny talata teo izy ny tsy afaka fa nisy fahasaranana dia nanotaniko an'ilay mpino ataontsika dia nakaiza raha ihanina dia tsy afaka izy fa nisy fahasarana dia nanotaniko foana izy manahoana tsy miverina tany tsony tsy tonga atao tsony ve le pa tsy tonga atao le pa a dia tsy tonga atao tsony dia nanahoana le hoe nanendrikendrika hoe bevoka tsy bevoka tsy bevoka fa amin'izao fotoana izao tsy miverina antsony nisy fiadanana nisy fanasitranana nisy filamenana teafa mafoan'ilay mpanasa oravatsika ny ozona hotapahana ny ozona dia hitsodrany tenanao ianao androany fa sady sitana ny aretinao sitana mitokatranonao amen midiny eto ny afo sy midiny eto ny fanahy sy ny afo androany fanasitranana zato isan-jato miafon'Andriamanitra rehefa midina misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra zay avy amin'ilay lalan'ny fanamasina sy ny afo ny zanak'Isaely tsy nidrotsaka ny ranon'olona nandrotsantelo taona sembolana nefa inona nampidin'Andriamanitra mba hanamporifon'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra afo nampidininy tamin'ny fanatitsely milohan'ny idiran'ny ranon'orana ka tonga ny tany vokatra dia tsy maintsy ny afo no nampidin'Andriamanitra tamin'ny fanatitsely zay vao niaika ny aba zay vao niaika ny zanak'Israely fa Jehovah Andriamanitra afo midiny eto zany androany midiny eto zany androany tao anatin'le teny voalohany iny hoe sitana androany tao anatin'izay nge ianao dia efa misy sitrany nga nareo le izy nareo ve le manangatanandreo ianao ve le sitrany ianao ve le sitrany ianao ve le sitrany ianao ve le sitrany ianao votahiry an'izany fanasitrana zany aloha itsika vavaka sotrany tompo balaskarandalebelesa samy mivavaka be misotranao tompony amin'ny teninao sotra fa ny teninao dia ho amarinao androany ho amarinao ny teninao androany ho amarinao ny teninao androany bilaskordole faliskadabalascabalabababa misaotra any amin'ny teninao misaotra androany fa androany ianao dia anasitrana androany ianao dia anasitrana mara rehetra androany ianao dia anasitrana nitokatrany rehetra balaskaribedelefalaskadabalabababa amen mivavah ianao raha vao niteny aho hoe jesosy ilay mpamindra fo dia mivavah be anao dia misora jesosy ny mpamindra fo dia mivavaka be ianao izy ilay mpamela eloka lay skondalebaleska bababa izy ilay manasitrana izy ilay mpanafaka dabaleska baloskondabalska bababa izy ilay mpamonjy izy ilay passeport idirako any an-danitra izy ilay tsy mifamaly senira mandrakizay mivavah ianao asandraton'ny tananao dia mivavah ianao raha vita batisa ny fanamasina tiako hivavaka be miteny tsy fantatry ianao any anatin'ny tokantrano ihany koa mivavah ianao na tsy mbola vita batisa ny fanamasina ka dia mivavah misaotra an'Andriamanitra sady fa tao anatin'izay teny zay nareo zay nanaraka an'ity fandarana ity mikasika anao hoaniny ary ny fanamasina amen midina ny afo milatsaka ny afo amin'izao fotoana izao ianao zay marary rehetra midina ny afo ny fanasitranana na inona retina baleson
tompo, saotra tompo. Amen. Velao hidina ny afo angany ianao, velao hidina ny afo mifanamasina. Nareo le natsoko niaraka teo makanisa eto. Alasa miverena eto anao ray aman-dreny, lasa miverina ianao, lasa miverina ianao. Malasara gadalesa. Alasa le manana olana tokantrano tsangana kely ianao eny ny toerana misy ianao. Aingana 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 tsangana aingana. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo. Alasara descarades. Seria andalisa. Apetrao fo nareo ny tananareo, nareo le manana olana raha tokantrano. Raisy ny fanasitranana ny tokantranonareo. Raisy amin'ny anaran'i Jesosy dia teneniko ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa sitana ny tokantranon'izy reto, milamina ny tokantranon'izy reto, tsisy alahelo anatiny ndrotsaka amin'ny fiadanana. Loana ny ozy, loana ny mpandrava tokantrano, tapaka ny ozona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarako, ambarako, ambarako fa lamina ny tokantranon'izy reto, vovonjy ny akonany, vovonjy ny vadiny. Misaotra tompo, misaotra Andriamanitra raika. Amen. Petra afa-tsy reto olo reto any dia mipetrahanareo. Le marary aingana ray aman-dreny ito. Amen. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatro fa hoe ianao mandringa be, tsy mahalala anao aho, za tsy mpino eto Androndrakely, fa za fotsiny raha fanamasina hoe ndala makatsy a dia misy lehilahy ao a, dia io lehilahy io a dia tenena aminy fa ho sitrana izy ary tsy taizana tension intsony izy. Za tsy mahafantatra ny tira lehilahy ty, tsy fantatra izy niditra teo, fa nakeo fotsiny aho hoe inona nandrahanao eto dia tonga tao aho. Voaranao fiasery aman-dreny, tena tiany Jesosy ianao, manomboka zao a mikasika anao ny tompo, tsy verenana retina tsondry matanjaka, tsy taizana tosidra. Paul est son de l'escorne de la falasque de la. Amen. Misaotra mandehana amin'ny fiadanany tomponao, mandehana amin'ny verina. Aza matahotra tsony a, aza manatsony tsy taizana rehetra mandehana amin'ny verina. Ola. Aiza le ranabavy teo, aiza le atsika tsy fahampambela teo. Amen. Inona ny ianao? Aiza marary anao amin'izao fotoana izao? Toboka be ny foko. Maninona ny fonao? Metrika aretina efa ho 10 taona zao. Manana aretina le kotoratorana reny a. Dia amin'izao fotoana izao ve mepinapina be ny fonao? Ie, iza mino fa raha vao vita mivavaka dia tonga dia afaka le midobodoboka. Mino ve ianao? Mino ve ianao? Eny tompoko. Mino an' Jesosy ianao fa Jesosy ny anafaka an'iza. Mino an' Jesosy a tompoko. Mino, mbola sepitra izy a. Jesosy a amarino eto a, fa ianao mimpamindra fo, ianao mimpamela heloka, ianao mimpanasitrana. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana, raisy ny fanasitranana, loana amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay devoly izay namaritra azy tamin'ny alalan'ny retina, rehefa mitoratora, biala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka ianao, sitrana ianao, tsy midobodoboka tsony, normal ny fitepin'ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao an'izy izay? Mbola mitobodoboka be? Ianao tsara, ianao tsara, raisy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Averena amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko ny fanasitranana
raisiko mifanasitranana sitrana sitrana amen amen enoy mbola mitobitoboka tompoko tsy manam-pinoana vena manam-pinoana tompoko avereno a sitrana jesosy ho sitrana jesosy sitrana 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 fa tsy hoe sitrana sitrana ho sitrana jesosy sitrana zao sitrana zaho raisiko mifanasitranana amin'ny anaran'i jesosy amen petrakely eo tsy ianao eto anio anina mainty eo anio eo anao mipetraka eo anao mipetraha mihitsy ianao inona ny ianao eo aroatsika izany amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny fanamona sy marenina miala amin'ny fanahy fanitsitona miala amin'ity zazy ity amen sitanio inona ny ianao marary kipo marary amin'izao fotoana zao ay sitrana ianao sitranina amin'ny anaran'i jesosy sotra tompo fanamasina miasa sotra tompo amen dana ny anaran'i jesosy miala amin'ny fanamalemy fanamafarofy miala amin'ny anaran'i jesosy sotra tompo amen ny ianao manaintena ny vatako manaintena ny vatanao mino venao fa nasitrananao jesosy apiatrao amin'ny fonao ny tananao teneny hoe sitrana jesosy sitrana jesosy sitrana jesosy finoa ny tompony navonjy azy sitrana amin'ny anaran'i jesosy amen manao hoana zay manaintaina maninona manao hoana zay fa azoazoko izy zao fa tsy verenina aretina tsony ianao alleloia oh laskara hitsinjaka itsambikimbikina amen amen vavaka ho anao a vavaka ho anao a ny olana misy aminao fantatry ny tompo ivaza ny olana raha-tokantrano zany menatra ianao fa nefa ny tompo manasitranao anao atsangana eny ny tananao hoe didinao aminao ny herin'andriamanitra ny olana tamin'ny tokantrano ianao mbala afaka ny manasitrana o laskarasotra midina ny hery midina ny hery amin'ny anaran'i jesosy ity vehivavy ity iza ny anaranao moa iza iasana ity vehivavy ity ijoro vavim-belona ity vehivavy ity amin'ity herinandro ity amen fa milamina ny tokantrano ity milamina izy tsy marary fa marary tokantrano ilamina ny tokantrano ity raha vehivavy ity sotra tompo andiana andianao amen amen iza le lehilahy sahirana ao amin'ny asa izy a dia niteraka problème ao an-tokantrano izy zay lehilahy zay aingakaingana fa tapitra ny fotoana aingakaingana lehilahy io miazakazaka ty ianao miazakazaka ty ianao aizy zay oh alas ianao a oh tarika namana koa dia mbola misy ao ry menatra ry sarokenatra sovalesana oh lalescandalesa voilà ny voninahitr'andriamanitra dia irotsaka aminareo reo asandrato ny tananareo asandrato ny tananareo tompo amin'ny anaran'i jesosy miandidiko ny fanahsakana rehetra amin'ny arakasan'izy reto ka hidiranao devoly anotondra fikotranona ny tokantrano didina miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy kristy tononko amin'ny anaran'i jesosy
ambinina amin'ny arabola mitahina ny asany meny tompo asasasa meny tompo asasasa meny tompo asasasa ho azy izy meny tompo asasasa ho azy amen laisika ianao aza mieritreritra foana ianao hoe tsy mahomby iako ny fanantsy fambiazanao amin'ny sainy aho ny anaran'i jesosy laisika ambarako amin'ny anaran'i jesosy fa voatary eto raha reto ary ava amin'ny lalana dia tahina ny akonana rotsaka aminareo reo ny afo ny fanamasina rotsaka aminareo ny afo ny fanamasina rotsaka aminareo ny afo ny fanamasina rotsaka midina amin'ny anaran'i jesosy amen dolasa petra mandehana ny fafaliany tomponareo amen ok mitsangantsika samy mitsangana dia zavatra ataontsika dia zao anao fekera marodorodona be fotsiny fekera fotsiny dia izay rehetrarehetra mitsinjatsinjaka fotsiny tsy ambikimikina farifary daholo alefa inona reny lasa tsika ny tsy ambikimikina farifary daholo Anao mbola hitohite tanana mafoany Jesosy. Alleluia, alleluia. Tsara rangahy Jesosy sady zany ve izy andrany tena resy lahatra hoe tsara Jesosy tene mihitsy le akaikinao hoe tsara Jesosy androany ianao raha tonga teto narary ianao androany ianao andeha ody iaraka amin'ny fanasitranana fahatsarany Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany androany ianao raha tonga teto tena hoe difotry ny olana ianao fa androany ianao raha andeha ody iaraka amin'ny fiatanana ianao amen andao mentsika voninahitra Jesosy andao iaraka hidera asika anehoana trehanao hoe tena tsara izy ankasitrahantsika izy ary tsika dia tsy hiala aminazy mandrakizay amen andao tsika hidera azy dia raha ho amin'ny fihetsika izy androany dia raha ho amin'ny dia Jesosy androany me ho azy ny voninahitra tsara zany Jesosy tomponao zany Sai mianarana manova izay rehetra sitrakaoe tompona mandraky sai mianaranao raha io nanona mpisainy tompo te zanakao Kisane naranao panavansa rehetra sitrakaoe tompona mandrakisane naranao raha io anelona mpisainy tompo te zanakao hoderene hoderene naranao panavansa rehetra sitrakaoe tompona mandrakisane naranao
betsaka rampiro rehefa nimitsanga beutautana vitanay papausay Semteres makalas Tupulay mayery Niftiavanao tsy mihery Tupulay panjaka Ianao ny tompony laka Halleluja Halleluja Samy mahazo ny toerany arytsika rehetra tompoko. Melohan'ny amaranantsika ny fotoana dia satria moa ny androandroany alahady farany volana avril dia misy ny valopy raky dehibe izay zaraina amintsika. Averina amin'ny herin'ny androany zany valopy raky dehibe izany valopy izay tsinona fa ho fanohanantsika izao asan'Andriamanitra misy atsika izao. Raha misy amintsika mbola tsy nahazo ny valopy raky dehibe tamin'ny maraina dia angatahako ianao hoe manangana tanana mba ho hitan'ireny raim-pianakaviana ireny eny amin'izy ireny ny valopy dia atsangano ambony. Raha mety dia tena ataovy ambony ho hita tsara hoe ianao zany. Atsangana ambony ihany tompoko azafady.
dia ianao izay mandray ny valopy rakidebe na izay nandray an'izany tamin'ny maraina na izay mandray an'izany amin'izao fotoana izao dia tsofoko rano ho tahian'Andriamanitra be ny ara-bolanao. Amen.